AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany MATV miaraka amin'ny assurance aro. Tompoko lasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV amin'ity aliny zoma faharoa ny volana jona 17 ity. Asaina ianao anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity ary hoentina amintsika amin'ity vaovao tamin'ity androany ity ny resaka tany iseho tetsy Tsarahonenana ny mety ho toetry ny andro iatrehana ny Pentecoste izay fety ho atrehantsika amin'ny alahady ho avy izao ary ny makasika ny iray volana eky izay tany Toamasina no nanokafana azy sy ny resaka mety tsy hisiny ny enanomby eto Antananarivo noho ny fitokonana ireo mpamatsy omby avatsy Tsirony Mandidy. Isatarantsika ny vaovao ary dia makasika ny aditany iseho tetsy Tsarahonenana. Mbola mitoetrany ny resaka aditany eto an-drenivohitra olona miisa hatramin'ny 500 mipetraka etsy Tsarahonenana ao anatin'ny boriborintany fahaV no mety tsy hanan-kialofana noho ny resaka tany tsy manaiky ny andro danana ny trano fonenena nefa ireto mponina ireto fanadiadina. Ny fokontany Tsarahonenana tany mirefetra amin'ny 2 hektara latsaka no fototry ny olana raha ny vaovao iray dia efa ho 50 taona izao amin'ny petrahan'ireto fianakaviana marobe ireto teto amin'ity toerana ity ary efa nangataka ny taratasy na ny prescription acquisitive izy ireo. Amin'izao anefa misy ireo olona milaza ho tompon'ny tany ka nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ary nivoaka ny didy fandravana sy fanesorana ireo olona ireo mitantara ny mponina eny toerana. Zay zany efa nanana jugement zany avec grosse non recours amin'le hoe prescription acquisitive fa isaky ny menace zany. Dia io zany taty orina no sendra hitan'ireo le milaza fa hoe tompony dia naka didy fandravoana izy an'ireo zavatra rehetrarehetra reo zany. Zay zany araka ny nazavaiko anareo fa tao anatin'ny 50 taona zany ireo olona tsy hita ary efa nisy afisazona tao teny amin'ny firaisana hoe nikaroany ireo olona tsy hita mihitsy ary zay no efa misy navita teto fa nisy navita amin'izao fotoana izao dia izao izy zany io tsy fantatray fa noho ny fahalalana amin'ny fitsarana sy ny karazany dia navita didika io izy andravany le taratasy zay le olona neto aminay zany ireo olona rehetrarehetra hitanareo reo zany tsy olona hoe mipetrapetra-potsiny reo fa nanaraka procédure normal araka ny lalàna daholo reo olona rehetrarehetra reo dia zay zany no atrehanay amin'izao fotoana izao. Zay no natonga anay nanao opposition le didy nataony zany io fampiarana fandravahatany manana zany zay amin'izao fotoana izao. Tsy anaiky ny hanesorana azy ireo sy ny andravana ny tranony araka izany ny olona mipetraka eny ka nangataka ny certificat d'opposition na didy fanakanana ny didy fandravana ny trano. Raha ny vaovao iray teny toerana dia tsy manana ny certificat juridique ireo olona mipetraka sy mampiasa ny tany amin'izao fa misoratra amin'ny olon-kafa izay manana ny didy fandravana ny tany. Izy ireo kosa nefa no nanajary mandoa ny hetra ara-dalàna any amin'ny commune.